Betsileo rehetrarehetra asainy mianatra be daholo zany any mba elany am'zany hoe zareo mangataka zany hoe raha misy olona mianatra indrindra eto am'ty firenena ty raha misy olona folo eo a intelligent hoe tena hoe navita fianarana tena farafarak'izay ambony a dimy amireo Betsileo tena za sura manafatra mihitsy ny ray aman-dreny reny hoe mila mianatra tsara nareo a de miditra ao fitondram-panjakana de rehefa eo mangala bola zay Claudine adipoko zany tsy maintsy ho isy zany adipoko zany tsy maintsy hifamono vahoaka samy malagasy raha zao foana ito satria zavatra hita tsikatra zany efa tsy mifanaja tsony atsika efa tsisy firaisankina satria zany misy foko anina zany milaza fa hoe tsara lavitra moatra ny foko anina Betsileo lazanareo fa mpangalatra lazanareo fa hoe mpangeran-tanimbary merina lazanareo fa hoe mpanavakavaka sady voretra atandroy lazanareo fa tia bagara sady sauvage sianaka lazanareo fa hoe sauvage sady bado tsisy zavatra hainy na hividy confiture aza tsy hainy na hividy ovive ara tsy hainy tsy miety lazanareo fa hoe makorelina daholo vehivaviny tsy miety sady valizy mena izany tokantrano zany ve atao atsika zany eva tsy misy zany adipoko zany tsisy fanajana tsony fa maninona zany atsika mifanao an'izany ary zay gasy tsy tia blague ohatran'ireny lazainy zareo fa hoe bado esprit fermé tsy mazaka humour noir tsy mivoatra saina ohatran'ny vazaha satria jerevo nambaran zareo blague any andafy any jerevonareo blague amin'ny Marrakech du Rire fa misy humour noir any mazaka an'izany olona intellectuel fa gasy nambaran zareo mbola bady daholo satria tsy mazaka hoe foko misy azy ratsy zany tsy mazaka teny marina oriavany zay ve nantsona hoe intelligence fanontaniana zay petrako aminareo zay milaza fa humour noir inatao zareo tamin'ny Betsileo igny hoe tsy tokony tezitra zany Betsileo zany nambaranareo hoe bado zany zareo vendrana zany zareo nambaranareo satria zareo zany tsy mazaka le humour noir le filazana hoe fa hoe Betsileo zany karazana hoe nitezaina mba hangalatra zany eto anatin'ny blaguiny namana iny zany tanatin'ny blaguiny laolo rasta iny hoe nambarany zany hoe Betsileo nambarany nitezana mba hianatra nambarany rehefa mahay izy mandeha mangalatra zany ve tsy fanambanina foko zany aminareo zany humour noir bado ve le olona tezitra am'zany bady ve le olona tsy manaiky hoe fokonazy ambanimbanina abadona ve zany ilaza ndray nareo le dalany ny telo hoe manampahaizana nambarany raha misy nambaran'olo folo nambarany mianatra dimy amin'io nambarany Betsileo jerevonareo anatin'ny commentaire ambany ao jerevanareo anatin'ny commentaire vidéo iny fa zay Betsileo niteny hoe fokonay aza ataonareo an'izany lazainareo fa bado izy avy eo lazainareo fa tsy mivoatra lazainareo fa gasy nambaran zareo mbola tavela fara mbola anatin'ny esprit fermé mbola tavela afara be tamin'ny moyen âge any le toetsy anany malagasy nambaran zareo mbola vendrana be tsy mazaka zany humour noir zany tsy mazaka zany humourn'olona cultivé zany ve esprit tianareo zany ve olona cultivé nilaza nareo to anatin'ny commentaire hoe rehefa Gottlieb zany manao anazy de tsy maninona rehefa Francis Turbo zany manao anazy de tsy maninona fa lefa Zandry ty zany manao anazy de maninona somba efa fialonana mihitsy anatin'ny fonareo nambaranareo non tsia afa-tsy ampitovinareo amin'ny laolo igny Francis Turbo sy Gottlieb zany légende zany amin'ny resaka humour reny le légende reny rehefa manao blague rehefa manao humour misy message ambadikin'le izy fa ny amin'ny resaka fangalarana zany moa ve Betsileo foana zany nanao détournement de fonds nanodikodimbola mpanjakana non partout misy avy Diego misy avy Majunga misy avy Toliara misy avy Tamatave misy avy partout amin'ny 6 province feno mpangalatra daholo feno mpangalatra maneran'ny Madagasikara tsy Betsileo foana ny mpangalatra rehetra tsy Betsileo foana aza atao ohatran'iny foko misy reo de ilaza am'izay nareo hoe enao ve Betsileo za tsy Betsileo zaho Sakalava zaho Sakalava de isy niteny ndray Betsileo sasany hoe zay zany Betsileo tsy taitra amin'ny zavatra ohatran'iny fa anao tsy Betsileo ndray lasa mody taitra eo fa inona zavatra tenao tia laza ve raha tia laza za tsotra kely mora kely raha tia laza Madagasikara raha tia laza za mila manao sarim-bava raha tia laza zaho mila manao pelaka vao malaza zany zavatra tiany vahoaka maro Madagasikara zany zavatra ohatran'ireny raha tia laza mila manompa olona mila manambanimbany fokon'olona raha tia laza zay foana zavatra mampalaza tamin'ny génération taty afara raha tia laza zaho manao an'ireny alors que za tsy mahavita an'ireny jamais zaho manao an'ireny satria za tsy nitezaina amin'ny zavatra ohatran'ireny aoka azava fa za efa nanontany Betsileo maromaro ray aman-dreny Betsileo maromaro nataniko ahona tsara ma zany le ty fangerena an-tanimbary aty mahery an-tanimbary le izy fa navadika hoe mangery an-tanimbary mahery fa tsy hoe mangery le manahirana
fahaizako Betsileo zany a tena hoe anisan'ny foko tena indry manam-pahendrena areo rehefa manao zavatra amin'ny fo, rehefa mitady vola zareo atao amin'ny fo, rehefa mianatra zareo atao amin'ny fo, zany mahatonga zareo manam-pahaizana eo amin'ny fo zareo le fianarana fa tsy misaina fotsiny. Jusaka zareo hanambady mbola atao amin'ny fo foana, zany mahatonga kabary 30 minutes tsy ampy Betsileo leroa. Rehefa hanambady Betsileo kabary mandeha 2 heures de temps satria manana lanjana amin'ny zareo fanambadiana zany amin'ny fo zareo zany tsy amin'ny sainany zareo, tsy amin'ny saina fotsiny fa amin'ny fo. Zay fahaizako azy. Humour noir nambaranay humour noir. Tsy humour noir io karazana hoe insulte déguisé anaran'io rahavana. Na koa hoe humour stéréotypé io. Fa tsy humour noir zany. Tsy ohatran'ny humour noir zany fa tsika samy pijery Marrakech durera moa. Zavatra tena tsapako aloha. Aitsio zao raha diso majorité-n'olona manohana le zalahy. Majorité-n'olona hoe manefa bie mandany vola mandeha manatona le zalahy iny presque merina daholo. Fa hoany anareo merina zay milaza tanatin'ny commentaire reny hoe tsy haiko mahatonga anareo Betsileo sarotiny amin'io raha ohatra moa zany zahay anao blague hoe tandremo anareo mandeha taninareo fa merina reny maro pisoky tandremo anareo mandeha taninareo fa merina reny maro mpangalatra maro mpangary posy sady merina reny maro voretra jere fa tenitay mihitsy amin'ny lalana raha ataoko blague zany de ho tezitra anareo rehefa tezitra am'izay nareo de asime argument hoe mandiana nosy zato ary fa fenitay ery mandiana nosy be ry fa papeny mpangalatra ny ery fanganareo rehetra zany mpangalatra ho tezitra am'izany nareo tsy tianareo exemple ako zany tsy tianareo mihitsy satria hainareo tsara fa grave le izy somaro maintimaintingita manko la olo iny raha ohatra zany za manao blague hoe rehefa mandeha taninarivo zany anareo rehefa mahita merina fotsy malama aza taitra anao fa tsy maninona reny fa reo merina maintingita reo sady taranaka-ndevo zany zareo sady reny mihitsy ny tena mpangalatra raha tezitra am'zany zay nareo de lazaina hoe fa jerevonareo mandiana tsafay mandiana ny tanomorany fa presque maintingita daholo reo mpangary poso reo mpangalatra tratra reny presque maintingita daholo azo atao argument ve zany hitanareo am'zay tsapanareo am'zay fa le grave be le izy humour noir ve zany humour noir ve logique tena logique be raha ohatra marary be fonareo maheno exemple ako zany na sofinareo mihaino anazy raha tsy à l'aise sy sainanareo mandinika an'izany tsy à l'aise fonareo maheno exemple ako zany tsy à l'aise haiko tsara ohatran'izany koa tony Betsileo maheno blague aza mahevanina le izy io foana manko zavatra hita anatin'ny commentaire za mamaky commentaire any olona reny zany tena miteny zany zareo efa tena hita fa mbola vendrana gasy mbola ambany be niveau intellectuel ny gasy mbola ambany be mbola tsy mahazaka anatsina hoe humour noir intelligent ity veriperina mo intelligent ity le gasy le tsy manaiky io blague mikasika foko lazaina fa tsy intelligent fa zareo manaiky an'iny zany antsona hoe intelligent le retsy amin'ny resaka intelligence zany tsara ho anareo fa atsika samy nandeha fianarana zany fa misy psychologue américain bon za tsy aka psychologue gasy satria fanareo andafy any fona référence intelligence aminareo tonga de fataoko hoe psychologue américain mihitsy anaran'ny psychologue io Howard Gardner ok tamin'ny 1983 izy nanao fanambarana fa misy 8 types d'intelligence nambarana karazana hoe 8 formes d'intelligence ary atsika eto concentré amin'ny intelligence interpersonnelle satria reny zany ny antsona hoe le olona mahafantatra resaka hoe relation sociale hoe ty zany teny blessante ty zany natsona hoe blague ty natsona hoe insulte tokony sarotiny am'ty ty zany manimba fiarahamonina ty manatsara fiarahamonina anisan'ny intelligence ny olona miréagi amin'ny fait ohatran'ireny dikan'izany zareo sarotiny amin'ny resaka nahazo zareo reny reo Betsileo sarotiny amin'ny teny nahazo zareo reny reny efa anatin'ny intelligent reny tafiditra anatin'ny catégorie-n'olona zay manana natsona hoe intelligence interpersonnelle tsy anankiray intelligence bon amarana koa zany atsika zany resaka momba zavatra nandalo tadivinareo hoe zavatra nandalo tamin'ny 2022 tamin'ny cérémonie des Oscars tamin'izay nanao humour zany Chris Rock taloha taria satria manko iny manko comédien stand up manko zany de nanao blague izy amin'ny resaka hoe lohan'ny vadiny Will Smith le mikakasana izy mipila loha io nefa zavatra tsy hainy zany tamin'izay le zavatra tsy tsapany zany tsy tiany zareo zany le satria mahatonga le vadiny Will Smith nanapaka volo le nohon'le aretina nahazo azy satria zany nataony fanambarana tamin'ny 2021 hoe tratrany aretina natsona hoe alopecia areata izy io zany alopecia areata io zany karazana hoe aretina mampintsana volo de nataony zalahy ty blague izy tamin'ny 2022 zany mahatonga Will Smith nitsangana vangoiny tefaka zany i Chris Rock satria maniny tsy tiany le izy de tafaran'izy nanao action iny am'izay miteny hoe mahajay nambarany vadiko de miteny izy hoe le humour zany humour tokony asiana limite iny
Will Smith zany tsy gasy zany, intelligent be Will Smith zany, tsy gasy igny fa vazaha, satria manko any foana référencentsika amin'ny resaka intelligence, vazaha igny mahay tsara hoe atreto natao hoe humour, atreto natao hoe insulte. Ke zay izy ka anareo zany afaka manao blague amin'ny théâtre yeux koa tsisy problème fa aza ataonareo amin'ny vadiny Will Smith fa voatefaka anareo fa amiko aty tsisy problème, jerevinareo lohako mangirana tsara ohatrany carrosserie tomobile tsisy problème. Nataonareo mitovy amin'ny Johnny Sins aza, Johnny Sins misy point commun amiko zay ajanoko hoe tiresaka fa korazanareo foko be tsy leo mafy nahazo anareo igny tena ratsy be izy iny za Sakalava sasatsasany manohana anareo ary sy anaka atao sauvage regny hoe courage, tsy mety atao amakorelina regny koa courage fa eto zany atsika zany tsy manaiky zavatra ohatranareny, ako atsika ireagir tsy avelatsika misy blague ratsy ohatranareny zany fa mampisady foko zay.